Fifaliana trano no hitsidiana ny tokantranonao izay manaraka ity fandaharana ity na amin'ny telefona izany na amin'ny ordinateur na amin'ny fitaovam-pifandraisana maro samihafa. Andriamanitra ne ombanao sy ny ankonanao ary haneho ny hatsarany eo amin'ny fiainanao. Ankehitriny dia hiaraka hivavaka indray. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra fitiavana ianao. Andriamanitra antom-pisianay ianao. Andriamanitra namorona anay tamin'ny alalan'ny tsy nisy ary Andriamanitra nahatonga anay ho tonga zava-misy eto ambon'ity tany ity. Ankehitriny Andriamanitra dia mitondram-bavaka manokana izay ho an'ny mpanomponao sy ny fiangonanao izay misy any Ramirindra izay manao ezaka asa fitoriana lehibe amin'izao fotoana izao. Maniry fatratra izy ireo mba hidiranao an-tsehatra ny amin'izany fandaminana ny konferansa lehibe ho atao izany. Maro tompony sakatsakana, maro ireo olana izay sedrany eo am-panatanterahana izany konferansa izany. Mety izy ianao Andriamanitra ho vahaolana ao anatin'izany asa izany ary ampianaro izahay sy ireo mpanomponao izay miasa ao anatin'izany asa izany mba hatoky anao satria ny asa dia anao ary rehefa matoky anao dia azo antoka fa ilamina zavatra rehetra ary hialoha lalana ianao. Koa meteza ianao handrotsaka ny fanamasinao amin'ny mpanomponao tsiraray avy izay manatanteraka izany asa izany ka ninona fiakana izy eo dia ho azony tsiraray avy antoka fa hiditra an-tsehatra ianao ary isio amin'izany tanàna anaovana konferansa izany ny voninahitra ao. Maro aminay ihany koa no manatanteraka ny asa fitoriana amin'izao fotoana izao. Ataovy indray mijery izy ireny Tompo malalo ary aoka isio ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.